La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Dia be namakivaky ny tanàna no nataon'ny mpianatra Barika Dimy Tomasina androany ho fanomezam-boninahitra ny naman'izy ireo izay lavo. Nambarana teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony kosa fa feno osika sy nahitana fioram-pify ny lisitry ny mpianatra tokony azo fatsim-pianarana eo anivon'ny université ny Tomasina. Andraisana fepetra ny fandarana miara-manonja ho ny prefektoran'Antananarivo androany nandritry ny fivorian'ireo tompon'andraikitra misahana ny filaminana. Maneho tohana ny filaminam-bahoaka ity fandarana ity raha ny fanazavana. Notsindrin'ny filoham-pirenena nandritry ny fandraisany anjara tamin'ny Forum économique international sur l'Afrique dans le contexte de la Covid-19 et post-Covid-19 andian'ny faharoapolo mazava-dehibe ny fampiroboroboana ny sehatra maro toy ny industrie aty Afrika. Efa miditra amin'ny zany Madagasikara raha ny fanazavana. Ny ena hatrany amin'ny 700 oharina amin'ny tany aloha ny fankafizan'ny malagasy ny mijery sinema any amin'ireny toerana natokana azy ireny. Isan'ny anton'izany moa ny fahavitsiny izany sy ny sariny ambony. Maro amin'ny salle de cinéma fahiny tokony efa niova tsy ho izany intsony aty aoriana. Marisaka iraisam-pirenena maty nandritry ny fanafiana amin'ny tapiadina ny tranga tany RD Congo ny masivoan'ny Italia any amin'ny toerana. Niaraka tamin'ny fiaran'ny PAM namita iraka tany an-toerana ny tenany izao tradoza izao. Ny didinao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia be namakivaky ny tanàna no nataony ireo mpianatra Barika Dimy Tomasina androany ho fanomezam-boninahitra izay naman'izy ireo izay lavo. Fitafy mainty no nanaovana tamin'ny izany fanadina. Androany nanatanteraka dia be mamakivaky ny tanànan'i Tomasina ny mpianatra eo anivon'ny université-ny Barika Dimy mba ho fanomezam-boninahitra ny fanahin'i John Eli Michel izay mpianatra taona faharoa eo amin'ny sampam-pianarana teo Karena namony ihany ny alakamisy fa 20 febroary 2020 teo eny. Ny tafy lobaka mainty sady ny fampitantina ireo mpianatra nandritra ity asika ity hoentin'izy ireo hanamarina ny firaisan-kinany sy ho mariky ny fiara-miora amin'ny fianakaviany ty mpianatra namony ihany ity. Tsy ivina fa maty noho ny hetsika fitakina vatsim-pianarana ity mpianatra ity. Mangataka ny fanazavana mahakasika sy manoloana ny momba ny bala very tsinahy na ny bala perdu ihany koa ireto mpianatra ireto. Ho an'izay olo tia magnodikodin-dresaka na izanao ajanona tompoko maty ny rahalanay maty na bala ny tifiry fa tsy hoe tifidangitra aza hodikodigny eke. Aza hodikodigny amin'ny raha hafa e. Tsy adala ny mpianatra tompoko nagnatry maso sady nahita. Ho anao zay mbola magnerignerigny teny milaza mpianatra fa hoe fandanjy azy atsahary tompoko.
nanome 27 ny tompona andraikitra ihany koa izy ireo manoloana ity raharaha ity. 72 heures no amena mpianatra barika 5 ho an'olo mpanapa-kevitry zay tokony hanapa-kevitry amin'ny raharaha naviany fahatolo tato barika 5 ary mbola mafiside koa ny boursanay mila miagna zahay 4 mois plus équipement ary zahay tsandray ifatifatiny boursa kely mois io zahay tsandray amio ary ty koa izy zahay tsagnety tambesagna amin'le hoe amiagna vary kely 2 kilô de mangigny. Tao anatin'ny filaminana tanteraka no nanatanterana ireo mpianatra ireto ity Adiabe ho fiara-miora amin'ny naman'izy ireo namony ainy ity. Raha ny fantatra ihany koa araka ny fanambarana avy ao anivon'ny Université ny Thomasina naroso andro any ny fivandoavana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra izay tokony ho tontosaina ny 24 febroary ka hatramin'ny 4 ny volana febroary izao. Raha ny vaovao farany na emotra ho an'ny andro ny rapitsy ihany koa izay fandoavana boursa izay. Nanambarany teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony androany fa feno osika ny lisitry ny mpianatra tokony ahazo vatsim-pianarana eo anivon'ny Université ny Thomasina Florian. Manao sesilany ny fanazavana sy ny fanamariana mahakasika ny toe-javamisy any Thomasina amin'izao fotoana izao momba ny fandoavana ny vatsim-pianarana ny mpianatra. Manoloana ny fahatarany ny fandoavana vatsim-pianarana iray volana sy ny fampitaovana eo anivon'ny Université ny Thomasina izay niteraka disadisa teo amin'ny université ity. Itondra fanampanazavana sy porofo manoloana ity raharaha ity avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany. Nambarany teo anivon'ny ministera fa nahitana fioaram-pefy sy osika maro samihafa ny teo anivon'ny Université ny Thomasina manoloana ny isan'ny mpianatra tokony hisitraka ny vatsim-pianarana. Rehefa natao zay fitsiriana zay sy fanaramaso zay dia tsapa fa misy fioaram-pefy ary misy osika samihafa hita tao amin'ity anjerimanontolo ity. Voalohany, ny mpianatra nameritaona redoublant fahafantarantsika azy dia tsy tokony hisitraka vatsim-pianarana intsony kanefa nisitraka. Ary ty ny tena zavatra manahirana. Ny isan'ny nahazo na nisitraka ny vatsim-pianarana dia mihoatra lavitra noho ny mpianatra voasoratra ara-dalàna. Iny ny porofo rehefa namenanareo iny avy any amin'ny direction statistique planification et suivi avy ato amin'ny ministère io jereo ny manandrify ny Université ny Thomasina io izy io. Raha ny fantatra araka ny antotanisa avy eo anivon'ny ministera tompony andraikitra ho an'ny Université ny Thomasina manokana miisa 7,730 sy iray alina ny isa mpianatra voasoratra anarana ho afaka mandray ny vatsim-pianarana. Ankilan'io miisa 9,300 sy iray alina ny isan'ny mpianatra voasoratra anarana ara-dalàna raha toka 9,900 sy iray alina ny fahafahana mandray mpianatra eo anivon'ity université ity. Mamerina hadisoana miverimberina ho izy ireo ny filohan'ny Université ny Thomasina. Ny 9 Desambra 2022 dia efa nalefa amin'ny ministera tany ny taratasy-bola. Volana maro taty aoriana mbola tsy naloa ihany nandrasana indray ny mpianatra anao fihetsiketsehana zay vao navoaka ny tetiandro fehiny. Noho izany multirécidiviste ny azo anasokajiana n'Andriamatoa filohan'ny Université ny Thomasina. Iny zany multirécidiviste zany tsy pitsara ho avy zay reo ato fitantanana arabola, ato pahay fiarahamonina, ato toe-karena, ary siansa, atsy ary amin'ny fobe-pikarohana fa multirécidiviste ny naran'izany amin'ny droit mamerina atsoina matetika miverimberina. Anjaratsika ny dikan'izay any amin'ny lalàna. Ny droit pénal za tsy tahiditra lalina amin'izay aleo anjaran'ny miandraikitra an'izay no isahana an'izay. Raha ny zavamisy ankehitriny manjavozavo ny itony ny raharaha sy ny zavamisy eo anivon'ny Université ny Thomasina.
andraisana fipetrany fandaharana miara-manonja ho ny prefektoran'Antananarivo androany nandritra ny fivorian'ireo tompona ndraikitra misahana ny filaminana manohy toana ny filaminam-bahoaka ity fandaharana ity raha ny fanazavana Henri Florio. Manoloana ny hetsika ny sabotsy lasa teo hitoy ny fandraisana ndraikitra hitandrona ny filaminam-bahoaka eto amintsika raha ny nambaran'ireo tompona ndraikitra maro samihafa androany tetsy ankady lalana. Andraisana fipetra ny fandaharana miara-manonja ho ny prefektoran'Antananarivo raha ny fanazavana. Ka dia efa ilazahana zany aloha fa dia ny fihetsiketsehana politika aloha manomboka zao zany. Raha mbora miara-mamonjy io dia miala tsiny satria fanakorotana saim-bahoaka, incitation à la haine, fanopana olona, zany dia soa ihany fa tsy mampietsika ny volondohako ireny. Fa dia zay no tsy maintsy ho fepetra ho raisina manomboka zao. Dia misaotra antsika. Nandesy ny filazan'ny fisian'ny mpitandro filaminana avy any ivelany. Tazana teny Analakely ihany koa ny avy ao anivon'ny polisy pirenena. Eto anivon'ny polisy pirenena zany mikasika le hoe mpitandro filaminana vazaha zay nafarina tamin'ny asabotsy. Ho antsika vahoaka angambany no tonga dia anisina an'izy hoe jereo tsara aloha le sary. Ny polisy angamba dia mety ho gaga ianareo misy polisy fotsy ohatry ny vazaha fa tsy mainty be ohatry anaty dolo izy mianakavy aloha. Fa jereo tsara le zavatra voaka satria ny any amin'ny réseaux sociaux zany afaka manamboatra ny anona ray manontolo. Fa tsy misy loha hatreto zay mercenaire moa zany ny filaza azy. Iny moa zany tokony ilana mercenaire ao anatin'ilay izy raha mbola izay eto raha ny mahavita azy. Donc zany ninona zany zay fevitr'olona tao anatin'ireny compte fake ireny mikasika ny hoe na ny fomba fanovana ny tsy rehetrarehetra zany ny tanana lasa atao fotsifotsy ho lasa vazaha fa dia misy boky be mihitsy zany ny anivon'ny polisy pirenena ary misy fotsy be ihany koa anivon'ny polisy pirenena fa tsy hoe mainty daholo koa rehefa polisy gasy. Manoloana ny fisamborana ireo olona misy 12 ny sabotsy lasa teo efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary antony maromaro no nisamborana azy ireo toy ny fanafitohinana ny filaminam-bahoaka. Teo ihany koa ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika sy vivoriam-be voarara ary ny fiantsiana hanao hetsika. Tokony samy anara-dalàna ny rehetra eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara hoy ny filohan'ny HCDD-ED tamin'ity androany ity tsy vahaolana ny fiantsiana ady fanampanazavana. Ny HCDD dia mampaniraka hatrany hatrany ny olona na ny mpanohitra na ny oentina dia na ny vahoaka tsotra dia fanaran-dalàna hatrany. Zay ny voasoratra dia izay no arahana. Ny HCDD dia milaza an'izao zavatra zao hoe ny mpitondra dia avy anatin'ny vahoaka malagasy, ny oentina dia avy anatin'ny vahoaka malagasy, ny mpanohitra dia avy amin'ny vahoaka malagasy. Dikan'izay zany atsika ny oeto tsisy vahiny manelingelina atsika ka noho zany tokony misy hatrany izay hoe fifanajana zay. Averiko eto dia mitodika amin'ny rehetrarehetra mba tsy hanonontonina na anao attaque personnel niatsy na eroa tsy misy mahasoa atsika zany fa mahatonga ady ho an'ny firenentsika. Amitaky ny fandoavana ny karamany roa volana ny mpiasan'ny Croix eny anivon'ny Université an'Antananarivo. Efa maro ny dingana narahana tamin'izany sangy amin'izany ho fampatenana fotsiny ihany izany ho ny syndikan'ny mpiasan'ny Croix. Yves Richard. Ny 15 ny volana Desambra lasa teo no nandray karamafara ny mpiasan'ny Croix mandidina ny 500 eny anivon'ny Université an'Antananarivo. Roa volana mahery aty aoriana. Tsy mbola nisitraka izay karama ny roa volana izay ireo mpiasa na dia teo aza ny fampanantenaina nataon'ny ministera tompon'andraikitra taorian'ny fionana tamin'ny syndikan'ny mpiasan'ny Croix. Voalaza tamin'izay fa efa eo an-dalam-pikarakarana ny karama ny mpiasan'ny Croix ry zareo. Tonga tamin'ny 12 ny volana febroary nanao fivoriam-be tsy ara-potoana ny syndika nametraka taratasy hilaza eo anivon'ny ministera ho maro-panajana azy ireo fa manome valim-papoloana. Tapitra zany tamin'ny alatsinainy ny roso avy hatrany teo amin'ny fivoriam-be indray dia nanapaka fa hanao fitakiana faobe ny mpiasan'ny Croix. Ankehitriny mbola tsy tonga hatreto aminay loatra eto ny karama
fampantany zay ao nray teknisianina mbola tsy nisy ny transfert ny karaman croix androany faharoambyroapolony volana febroary. Misedra olana araka izany ny mpiasa sy ny ankohonany amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ohatra ny syndicat mpiasa ny Croix. Maro ny tsy malofa trano, betsaka ihany koa ny sahirana amin'ny fandoavana ny saram-pianarany zanany, ankoatra ny fitadiavana ny arapaka. Raha fitakiana ny fandoavana karama tsotra araka izany no natao. Nivoaka noty fampitsarana amin'ny asa ho an'ireo tompon'andraikitra 4 mitarika ny fitakiana. Tonga ny tamin'ny zoma fa 9 ny volana febroary lasa teo akory ny adadana karama ny takiana fanalana ireo chef de service anakevatra izay nitolona ho an'ny tombontsoa mampiasa eo anivon'ny Croix nosetriny nataon'ny taliany Croix. Ka eto zay dia manao antsoafo ho an'ny tompon'andraikitra rehetra hijery ny vahaolana malaky ahafahana manefa zany karaman'ny Croix zany. Izay tsy hoe janona amin'ny toerana fa mahasa-panjakana dia hifandobiasana ny toerana. Ao anatin'ny fitakiana ohatr'izao zay efa nahazo ordre, efa nahazo didy fa tsy maintsy atao raha pistolat tamin'ny passation. Misy amin'ireo mpiasa zay abrogé nefa mbola tsy notifié akory. Zany hoe tsy mbola tonga eny am-pilatanany ny lettre d'abrogation. Lazany tsy hanohy ny asa mandrarany avokoa ireo mpiasa raha tsy misy vahaolana amin'ny fandoavana ny karama, araka ny fanambarana androany. Mpiasa ny Croix izay miandraikitra ny fitantanana ny toeram-ponena mpianatra eny anivon'ny Université n'Antananarivo. Raha 590 araka ny nambara tetsy ambony ny voakasika anatin'izay. Vitsy ny tonga niara-ny ompeo tamin'ny famoahana ny fanambarana no nitahotra amin'ny karazana teritery sy fandrahonana. Ankoatra ny fampitsaharana natao azo ifada, efa mandeha ihany koa ny resaka amin'ny famindran-toerana ny tsy fanavaozana ny fifanarahana arak'asa na renouvellement de contrat sy ny maro hafa ho an'izay mitokona manoloana ity raharaha ity. Tsy mbola nahazoana fanazavana ny teo anivon'ny ministera saingy andrasana ny fanehoan-keviny mahakasika izay. Notsindrin'ny filohan'ny République nandritra ny fandraisany anjara tamin'ny Forum économique international sur l'Afrique dans le contexte de la Covid-19 et post-Covid-19 andiany faharoapolo ny mahazava-dehibe ny fampiroboroboana ny sehatra maro toy ny industrie aty Afrika. Efa miroso tsikelikely amin'izany i Madagasikara hoy izy. Miantarandreanay. Tebka maro no nivohitra nandritry ny Forum économique international sur l'Afrique dans le contexte de la Covid-19 et post-Covid-19 andiany faharoapolo izay nandraisany Madagasikara anjara tamin'ny alalan'ny filohan'ny République tamin'ny visioconférence. Lesona ho an'ny firenena aty Afrika ny fitsinivalana aretina Covid-19. Ambony fahavoazana teo amin'ny sehatra ny toe-karena maneran-tany ary isan'ny niaran'izany Madagasikara. Sehatra maro ahafahana miatrika izany no tokony hompanana ankehitriny irany ny ambarany. Ho an'i Madagasikara, isan'ny natao laharam-pahamehana ny fanomezana lanja ny fikarohana malagasy hatramin'ny siny Covid-19 efa nidroso tsikelikely tamin'izany ny firenena. Namafisana nandritra ny lahateny nataony fahaezaka lavitra izay tsy maintsy tanterain'i Madagasikara ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Ilaina manoloana io ny fampitomboana ny vokatra eto an-toerana. Efa misy ny tetikasa amin'izany, isan'ny tetikasa on district, on factory. Ho apetraka ihany koa ny usine Cascar, fanamboarana fiara made in Madagascar. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manomboka amin'ny 3 tapitrisa ariary ny tolotra azo jifaina raha hiditra amin'ny fampiasana herinaratra avy amin'ny masoandro. Takamo vitsivitsy onjam-peo iray mandeha anatin'ny fotoana voafetritra no azo ampiasaina amin'izany ho ny mpisehatra izay nanaovana fanadihadiana Yves Richard. Tsy mbola zaka amin'ny fahefa-mividy ny saramba-be-bahoaka ny fitaovana famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro. Raha ny teti-bidy ny kojakoja manome ny herinaratra. Manomboka amin'ny 3 tapitrisa ny tolotra farany ambany. Takamo vitsy onjam-peo iray mandeha anaty fotoana voafetra no azo ampiasaina anatin'izay. Ho ny mpisehatra nanaovana fanadihadiana. Ohatra amin'izay zao raha 3 millions d'ariary zay zany dia misy ampoule ao zany mandeha anaky 7 ohatra zany. Fa le tena LED mihitsy le 5 watts reny. 5 watts zany dia mandeha adiny 5. Dia misy entro zany hoe ny radio hitantsika hoe radio kely anakely 20 watts mandeha adiny 4. Amin'izay fotoana izany dia mety hoe panneau solaire na 55 watts mandeha 12 volts zany anakireny ampiasana. Any farany kely indrindra zay.
dia ny mazava fa mibatery ilaina amin'ny zavatra any tsy maintsy satria raha izay zavatra sahantsika toy izay eo amin'ny 171 batteur par jour zay zany mameza le 3000 radio zay ohatra hoe ampina télé indray zany dia efa miakatra hatrany satria ny télé zany iny efa presque any amin'ny 50 watt any indray. Miakatra araka ny fandaniana ny tedibidiny tolotra azo jifainda raha hiditra amin'ny fampiasana ny herinaratra avy amin'ny masoandro. Manomboka amin'ny enina tapitrisa ny vidiny raha tokatra ny mampiasa fahitalavitra azo vata fangatsiahana. Isan'ny tena manjifa azy hatreto ireo mpandraharana tantsamana eny na ny faritra maro. Mivoava moa izy arakaraky ny hoe sy avy any Andapa ty sa avy any Manakara ve sa avy any Betafy sa avy any dia io miaraka ny teneko izy io ny 17 millions d'ariary eo zany efa nanandrao zay. Farafahakeliny amintako hoe 1,900 taona. Ary matsika le frigo-ndraro any tsy anankiray fa anankiroa na telo ohatran'izany satria izy mety hoe akoatra ny akabiazy any koa zany akoatra amin'ny matantsy azy dia mivarotra mivokatra izy dia eo amin'ny toerana misy azy eo mety hoe misy bara eo na manao clarinette izy. Dia miaritra tiako izy dia mitondra dobera izy makany ambanivohitra any mitondra zavatra glasy rehetrarehetra ao zany no ampangatsiahana rehetrarehetra dia zany efa tsy vitany hoe angovo kelikely zany. Avy any Frantsa sy Amerika no hanafarana ny 700 ny fitaovana famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro ho an'ny mpisehatra nanaovana fanadihadiana. Isan'ny loharano nangovo ilaina fikajiana matotra ny avy amin'ny masoandro ka antony tokony anantonana ny mpisehatra hatrany. Ankoatra ny mety ho fahadisom-panantenana amin'ny herinaratra azo, mety hitera-doza ihany koa ny fampiasana azy raha misy tsy fahatomombanina. Trangam-piarahamonina kosa indray ialana tsiny mialoha fa misy sary anotoana anatin'ity vaovao manaraka ity. Olona 7 no namony ainy Dorandalo alina Taobenonika Fokotany Vohimary distrikany Betroka enina tamin'izy ireo lehilahy 3 vehivavy mahita amin'izany ihany koa omby 3 sy ondry 20 eo. Efa any an-toerana ny tompona andraikitra manadiadiny mahakasika izay raharaha izay ary ho tanterina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany toy izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dogavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny sinema eo ihany koa ny momba ny scoutisme rehefa avy ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous un abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana kilemaina jamba malemy mareniny mona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny toe-batany sy ny fanoliana ataon'ny fiarahamonina azy ireo na andreny vohatra io na an-tanàna laha ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory ameloma tokantrano voailika sy akoraina izy ireny oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Ny enatra any amin'ny 700 raha oharina amin'ny tany aloha ny fankafizan'ny malagasy mijery sinema any amin'ny ireny toerana natokana azy ireny. Isan'ny anton'izany moa ny fahavitsiny sy ny sarany ambony dia ambony. Maro amin'ny salle de cinéma fahiny ihany koa nefa niova zavatra fa taty aoriana miantarandrianay.
Isan'ireo tanan-dehibe vitsy salle de cinéma lehibe Antananarivo raha ny filaharana aty Afrika no jerena. Raha ny eto Andrenivohitra nanana ny toerana momba izany ny cinéma Rex Siritsa taloha. Tany amin'ny taona 1370 tany no nanomboka niroborobo ny fitiavana mijery horonan-tsary teto Madagasikara. Ny taona 1770 mahery ny 50 ny salle de cinéma manerana ny nosy. 5 ny teto Andrenivohitra ary saika nisy iray avy ny isaky ny faritany. Nanomboka ny taona 780 nikatona tsikelikely ireny efitrano lehibe ireny. Tamin'ny fotoana io, ny cinéma Rex sy ny cinéma Ritsa ihany no mbola nijanona ho fijerena horonan-tsary teto Andrenivohitra, saingy taty aoriana. Nikatona ihany koa izy ireo ary niova tsy ho salle de cinéma intsony. Ny cinéma Rex sy ny cinéma Ritsa dia tena nanana ny maizy azy amin'ny hoe salle de cinéma azy. Ary ny olona tena tia mijery cinéma. Tena hoe tena betsaka mihitsy. Ka matin'le vidéo, tsisy olona mijery cinéma intsony. Dia avy eo ndray tsy vitan'le hoe vidéo le anenelakelan-trano tsy namany, fa misy an'le télé. Dia vao mainka moa ny apitrotra ka misy ny Facebook sy ny téléphone amin'ny teknôlôjia avy ireo, tsisy mijery intsony le cinéma. Dia tia amintsika fa ny any ampitan-dranomasina raha tsy tratran'io Covid io, mbola mahazo vahana mihitsy zany atao cinéma zany. Miova tanteraka ange le ataontsika hoe ny antony nanaovana azy hoe trano fijerevana sary mihetsika dia lasa na le fivavahana tsy manana fiangonana dia any izy manofa an'le trano dia any anaovana azy. Ho an'ny mpahitatara maro no antony fiainan'ny tany malagasy miditra salle de cinéma io. Rehefa tsisy mpijery ary inona ny ataonao eo? Hitanao amin'izao fotoana izao misy ihany mandefa cinéma fa tena faran'izay lafo ny fiderana ny 3 alina ariary. Dia raha miditra amin'ilay salle de cinéma ianao ao amin'ilay efitra dia raha isanao ny seza zara raha misy 100. Zany hoe olona tena manam-bola tsisy. Olona manam-bola afaka tsy ho an'ny olona tsy manam-bola fa ny olona manam-bola tsy manan-katao mbola afaka mandeha mijery cinéma. Talohany tena lazaiko anao fonjam-bola nianatra lazaiko anao fa na ny mpianatra raha rehefa tsy mianatra dia afaka mandeha mijery cinéma satria ina ny antony. Ny antony dia zao misy toerana karazany 3. Le eny aloha indrindra asa ataontsika hoe arana 3 eny aloha indrindra eny akaikin'ny écran iny mora indrindra. Dia ny manarakaraka an'iny fa aty ambany zany tsy misy rihana ny ambony, misy ohatrany hoe balcon. Dia iny manarakaraka ny vola alohanao dia ny any amin'ny balcon ny lafo indrindra. Dia mpianatra afaka mandeha mijery le ry aloha indrindra ery. Na ataontsika hoe reny ataontsika hoe mpanasa tômôbily reny ary ohatra dia afaka mandeha mijery mividy an'le ry amin'le aloha indrindra ery dia afaka mijery film. Tsy aivina efa tantanin'ny sehatra tsy miankina tao anatin'ny taona maro ny cinéma Rex sy Ritsa Analakely ary saika ireo mpitondra fiangonana no manofa azy ireo ankehitriny. Raha toka misehatra kokoa tamin'ny fizarana taratasy ny postra malagasy amin'izao fotoana izao, miditra abetsaka amin'ny fandefasana entana anatiny na ivelany izy ireo. Tato anatin'ny 3 taona izay ny tombo 900 ny tany mpandefana entana amin'ny alalan'ny postra malagasy. Michel Aranardzona. Miova manaraka ny toetrandro ny asa atolotry ny postra malagasy izay orinasa mpanjakana 900. Raha toka ny sehatra ny fizarana taratasy no tena nahafantarana izany teo aloha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia, ny sehatra ny fandefasana entana no tena mamaritra ny 520 isan-jato, ny tolotra isan'andro takiny ny mpanjifa. Taona misy ankehitriny indrindra ny tena hoe mampandeha ny asa ataon'ny postra satria arakaraky ny mampiroborobo ny teknôlôjia no mampiasa ihany koa ny ampiasan'ny olona ny tolotra sy vokatra rehetra eto amin'ny postra malagasy. Ny anton'izay dia tsotra, ny olona zao efa manomboka miantsena en ligne ozy izy tsika. Ny fiantsenana no mety azo atao amin'ny alalan'ny internet. Fa ny fitaterana an'ireny entana ireny dia tsy maintsy misy ny opérateur logistique tahaka anay izay mandefa an'ireny entana ireny na ny eto toerana na samy eto toerana, izany hoe ato anatin'ny teritoiran'i Madagasikara na ny avy any ivelany maketo toerana na ny avy eto toerana makany ivelany ihany koa. Izany hoe tena miroborobo be mihitsy izao amin'izao fotoana ny fandefasana entana, fifandefasana entana. Ny fandefasana taratasy ny mety hoe miela satria raha tsika malala fa efa maro fitaovan-tserasera azo ampiasaina.
raha ny antotanisa raha toa ka fandefasana entana manodidina ny 700 isan'andro no ny ainga eto Antananarivo 3 taona lasa izay amin'izao mananika ny 1000 izany. Raha ny fanazavana trany efa andalana ny fanovana tanteraka entina manala an-tsain'ny rehetra ny mahala ny andro ity orinasa mpanjakana ity. Manarana ihany koa ny ireo mety lesoka rehetra tena ao anatin'ny fikoborobona tanteraka ny positra malagasy izao satria raha hitantsika mandeha ny amin'ireny positra eto Antananarivo na ny faritany ireny dia saika ao anaty fanamboarana daholo ny biraon'ny positra ankehitriny hanatsarana endrika na ny endrika ivelany io na ny fomba fandraisana mpanjifa io dia efa niova tanteraka izany ny positra malagasy izao hoentina hanovana indrindra izay fomba fahitan'ny olona izay hoe efa lany andro ve sa hoe efa lozany toetrandro ny positra malagasy. Ny tiana ho tenenina ao anatin'izay rehetra izay zany dia hoe mivoatra arakaraky ny filana sy arakaraky ny toetrandro ny tolotra sy vokatra tolotra eto amin'ny positra malagasy fa tsy mionona fotsiny amin'ny fivarotana ajia sy ny fanofana boaty postale fotsiny tahaka ny taloha. Raha ny fanadiadina natao mianto tena ny positra malagasy na orinasa mpanjakana aza tsy misy tedi-bola avy amin'ny fanjakana miditra ao aminy hatreto 104 ny isan'ny mpiasa velominy ny fanodinana ny sehatra amin'ny ankapobeny nandritra ny taona maro. Antony ilazana fa mbola mihodina ara-dalàna ny positra malagasy. Miisa 5 sy iray hetsy ny skoto lahy sy vavy amin'izao fotoana izao ny antotanisa nambaran'ny commissaire international scoutisme eto Madagasikara. Androany andro fankalazana ny orenan'ny scoutisme maneran-tany fanadina. 12 febroary, andro antsoin'ny scoutisme hoe Founders Day na andron'ny mpanorona. Nitsingerina tamin'io daty io ny taona 7 ny andro nahaterahany Baden-Powell izay iray mpanorona scoutisme sy ramatovadiny. Eto Madagasikara, mitombo 50 isan-jato isan-taona ny isan'ny scoutisme zazalahy. Miisa 5 no sokajin'ny scout eto Madagasikara. Ny tily protestante eto Madagasikara, ny mpanazava, ny kiadany Madagasikara izay miankina amin'ny fanjakana, misy ny antily zazalahy katolika ary ny fanilo Madagasikara, scout zazavavy katolika. Matsingery taona anniversaire zany dia miara-mankalaza zany ny scout maneran-tany na zazalahy izy na zazavavy manerana firenena 170 mpikambana ao anatin'ny Organisation mondiale de mouvement scout sy ny Association mondiale de guides et éclaireuses dia mankalaza zany sika eto Madagasikara. Sana be dia be natao tany faritany ohatra nisy fanadiovana tanàna, nisy fanomezan-tanana amin'ireny sekoly sy toeram-pitezana beazon'ireny. Noentina nanamariana ny andro maneran-tany ny scout, nitondra famantarana tamin'ny alalan'ny fanaovana fanamiana na kravaty na sinina ny scout teto Madagasikara. Ny aloha zany raha mahita ny resaka valana retina Covid-19 somary manahirana ihany amora ankizy amina rivony amina toerana ray dia ny safidy zany ny fohy be rehetra tsy hanao an'izay fankalazana io ambonina izay fa kosa isaky ny vakiparitra isaky ny fivondrona isaky ny diocèse izay misy azy ihany dia samy nanao izay fankalazana izay. Tsy nisy ny fankalazana iombonana teo anivon'ny fioben'ny scoutisme eraky Madagasikara tamin'ity taona ity noho ny fisian'ny valana retina Covid-19. Tsy aivina hatreto miisa 5 sy iray hetsy ny scout lahy sy vavy manerana ny Madagasikara. 20 ny malagasy no monina ambanivohitra resaka trano fonenana sy fitoerana no ahafahana namoaka izay antotanisa izay raha ny fanazavana azo. Ny asa fiarena sy ny fotodrafitrasa misy amin'ny toerana iray kosa no ahafahana mamaritra na ambanivohitra na andrenivohitra ny toerana misy larana arto. Mitombina ny antotanisa navoaka ny Instat amin'ny fisian'ny 1 isanjato ny malagasy any ambanivohitra raha nambara ny mpandinika fiarahamonina iray. Resaka trano fonenana sy fitoerana no sokajiana izany raha ny fanazavana. Ambanivohitra zany hoe monina any ambanivohitra. Zany tsy midika hoe tatsaha fa monina any ambanivohitra. Amin'ny lafiny iray mety tompona ihany zany satria raha izy fotsiny raha ny eto Antananarivo ane raha ny fahalalako anazy misy ampahany betsaka eto Antananarivo mandalo fotsiny ny eto mandalo fotsiny dia rehefa ariva ny andro dia mody. Zany hoe misy olona be dia be zany eto Antananarivo eto ohatrany hoe be dia be ilay olona hitanao fa rehefa tena dinihana dia mody ry zareo. Dia misy olona maromaro koa ponina eto andrenivohitra efa lasa nidina any ambanivohitra.
dia mety mamitaka maso ihany zany raha mijery hoe ary profond zany raha mijery olona ianao amin'ny riva rehefa tena alinalina iny dia jerevanao mevitsy. Amin'ny ankapobeny ny asa fiariana sy ny foto-dravitra samy misy eo amin'ny toerana iray no ahafahana mamaritra ny maha-ambanivohitra na andrenivohitra azy. Espace géographique le hoe ambanivohitra aloha amin'ny voalohany. Espace géographique fa na ao amin'ny ambanivohitra io arany dia misy 1% 2% ao mpampianatra, misy fonctionnaire ao, misy olona manao asa hafa ao ankoatran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fa ny tena renivohitra ny fanoatra amin'izay vitsy kely ny anazy ny mpamboly sy mpiomby. Mahita ianao mety mahita ianao any an-totam-pianaka misy miompy kisoa, misy miompy fa tsy be dia be tsy ny olona rehetra manao an'izany fa olona vitsivitsy ihany. Zay zany eo zany ny zavatra anankiroa zany le ny anankiray resaka foto-dravitra azy dia ny anankiray resaka fiariana, fomba fiariana, activité économique. Raha vao milatsaka ianao ambanivohitra ny ankamaroan'ny olona ao mba tsy ohatra zao hoe mety ho 7 isan-jato dia miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Fa rehefa mieritreritra ianao renivohitra ny ankamaroan'ny olona ao dia mpiasa birao dia ny activité ao service fa tsy agriculture zay fotsiny le. Raha tsy ahivana raha natota anisan'ny voaka tamin'ity taona 2024 ity efa mihoatra ny 520 tapitrisa ny malagasy amin'izao fotoana izao. 477 alina sy enina sy 520 tapitrisa rano marimarina kokoa. 150 isan-jato amin'izany no vehivavy ary ny 170 isan-jato ny mponina no lehilahy. Any ambanivohitra avokoa ny 120 isan-jato ny vahoaka malagasy. Tontolon'ny kitra kosa indray ny fitondralao ireo mpilalao malagasy any ivelany nandritra ny herinandro no ndeha ho arahantsika anatin'ny ity fanadadinina manaraka ity. Nantsepirenzay. Efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny fifananam-pirenena avokoa ireo kluba any ivelany ankehitriny. Ary maro ireo mpilalao malagasy milalao andry no mamiratra tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ho an'ny Abel Lycée, anisan'ireo namiratra rehefa nihaona tamin'ny ekipan'ny Lokomotiv Plovdiv ny sabotsy lasa teo. Na dia resy tamin'ny isa 3-2 aza ny klubany Lodogorets, izay kluba inilalaovana dia nanokatra ny isa teo amin'ny minitra 410 ity kapiteny ny Bareny Madagasikara ity. Ankehitriny, mbola ny ekipan'ny Abel Lycée no mitarika ao amin'ny fifananana ao Bulgaria, izay manana isa 20 ialoavany CSKA Sofia. Atao rian'izay ihany koa, namiratra ihany koa i Voavy Paulin tany Egypta tany. Azo ambara fa namiratra sy nampiseho ny fahaizany ity mpilalao malagasy ity rehefa nandavo ny ekipan'ny Wadi de Gal tamin'ny isa 3-2. Ny minitra fa 420 no nampiditra baolina faharoa ity mpilalao ny Adesaya Fahiny ity. Nisy tampoka ny valim-panapihana ary nanary ny vodilalana robe izao ity mpilalao ny Bareny Madagasikara ity ka izao nafaty baolina izao indray. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray maty nandritra ny fanafiana amin'ny tapy adina ny tranga tany RD Congo ny masivoan'ny Italia any amin'ny toerana. Niaraka tamin'ny fiara amin'ny PAM namita iraka tany amin'ny toerana ny tenany izao Tradoza izao fanadina. Maty nandritra ny fanafiana ny fiara amin'ny PAM nanano programme alimentaire mondial namita iraka tany RD Congo. Mazivoan'ny Italia miasa simonina ny antoerana Luca Atanasio. Kilometatra vitsy tany avaratry ny tanàna ny Goma no nitrangany fanafiana amin'ny tapy adiny ka isan'ny naratra mafy no nitifitra ny mazivoa italiana. Nentina teny anivony hôpitaly MONUSCO tany antoerana ny tenany saingy tsy tanany Aindry no ny vavoazana. Isan'ny maty nandritra ny fanafiana ihany koa mpiambina sy ny mpamily araka ny fanazavana. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny tompon'antoka tamin'ny fanafiana azy ireo. Ny tenany izay nanomboka niasa tany antoerana ndraiky amin'ny 3 Oktobra 2024. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiany nanaraka izany soafa tsara atao tompoko.
Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavo.